Faly tafiaraka amintsika rehetra indray ny tenako anatin'ity video ity izay ahafahako indray mizara torohevitra ho antsika rehetra izay mianatra izany hoe teny anglisy izany. Tadio aloha fa ny fianarana ny teny anglisy dia tsy misy hoe lalana manivaka be ahafahanao tonga dia mahavoafehy an'izany tenim-pirenena izany, fa miankina be dia be amin'ny ezaka ataonao no ahafahanao mivoatra na tsy ahaizanao mihitsy an'ilay tenim-pirenena. Mba anatratraranao ny tanjonao amin'ny fianarana teny anglisy, ohatra izao hoe maniry ianao ny hiteny tsy hakanakana rehefa mifampiresaka amin'ny tompon-teny, maniry ianao hoe rehefa mijery film sarimihetsika amin'ny teny anglisy dia mba hoe azonao ny ankamaroan'ny tenin'ilay olona. Raha ohatra ka mana faniriana ianao ny ahay aneo ny hevitrao amin'ny teny anglisy sy izay rehetra mety antony mahatonga anao hianatra an'izany dia tsy maintsy mila aloha ianao manana disiplinina amin'ny fotoananao ahafahanao mianatra izany teny anglisy izany. Tiako tenena amin'ilay izy dia mila folahanao zany tenanao mba hianatra, mba handray ny teny anglisy isan'andro, tsy hakanapaka. Izany hoe mila mahay manamboatra aloha ianao ny fotoananao, ny emploi du temps anao zany ahafahanao manokana fotoana hoe amin'ity ora ity hianatra manokana ny teny anglisy dia avelako any daholo aloha ny ambo rehetra, fa satria za manana tanjona dia tsy maintsy ataoko izay hanatra tsara n'iny. Ity misy torohevitra izay hitako hoe tena efficace ary assureko hoe ahitanao vokatra ilay izy satria tena niainako dia zaraiko aminao indray androany. Tadio fa mba hahatonga ny fahazaranao anankiray ho lasa fiainanao mihitsy dia mila ianao mizatra tsy hakijanona an'iny. Tena mety hoe amin'ny fotoana mitovy ohatra hoe mialohan'ny ialana ambony fandriana na ohatra izany dia isan'andro ianao mandritra ny 30 andro tsy hakato izany manokana fotoana ianao, ataontsika ohatra ny hoe 30 minitra na latsak'izay na maherin'izay arakaraka ao, ohatra ny hoe atomboko ao zao amin'ny question na 5 minutes isan'andro aloha. Dia rehefa zatra ianao dia farany ary ianao dia andany fotoana kokoa hianatra ilay teny anglisy dia farany ianao mety tonga hatrany amin'ny adiny iray isan'andro mihitsy ahafahanao mianatra sy milona tanteraka anatin'ny tontolony teny anglisy. Izany hoe ataonao défi kely zany mandritra ny 30 jours ianao, mandritra iray volana ianao zany manokana fotoana izay hoe ataovy mitovy ny lera anaovanao azy dia mianara ianao ilay teny anglisy. Mbola atoroko anao hoe inona daholo ny otrana afaka ataonao mandritra izay 10 minitra na 10 minitra na 30 minitra arakaraka ny fotoananao izay, fa aza tapahana mihitsy ilay 30 andro fa tena hoe isan'andro ianao tsy maintsy mandray kely ilay teny anglisy mba tonga ilay izy ho fiainanao mihitsy. Ohatran'izay zao tamin'ny mbola kely isika rehetrarehetra dia nizara iray aman-dreny hoe isaky ny maraina, atoandro, hariva dia miborosy ny foana. Izany hoe nizarina zany tsika tamin'ny mbola kely aloha. Tamin'ireny fotoana ireny anefa dia misy amintsika mety ohatra hoe mitsoaka fa tsy dia hiborosy nify, ohatra misy voakapoka mihitsy ny ary hoe andana hoe ianao miborosy nify na ihany koa mitomany isika satria tsy te hanao aleha satria maniny mbola tsy zatra isika, mety mbola tsy mahazo aina isika satria mbola tsy fahazarantsika ilay izy. Dia nizatra tsika izany nanomboka amin'ny fahakely ka hatramin'izao fotoana izao. Amin'izao nefa ilay izy lasa fiainantsika mihitsy hoe tsy mahazo aina ianao rehefa tsy mandeha miborosy nify. Tsy hoe hanao disiplinina be ianao hoe manokana fotoana be ianao hoe amin'izao raha za andeha hiborosy nify, fa efa fiainanao ilay izy. Efa tsy atao hoe fahazarana intsony fa tena efa fiainanao ilay izy. Dia ohatran'izay mihitsy ilay teny anglisy. Mila mizatra ianao amin'ny voalohany ianao mety hoe misy fotoana mety hoe kamokamo normal be izany, fa rehefa zarinao ny tenanao dia volaka ho azy io ary vao maika ary ianao lasa tsy mahazo aina rehefa tsy mianatra ilay teny anglisy. Mety tsy mahazo aina ianao any ampovoambony any fa tena voalohany tenanao ahafahan'ilay izy tsy ho sarotra be aminao intsony. Izany hoe raha ohatra izao ianao manao an'ilay teknika teneniko teo hoe mandritra ny 30 andro misesy ianao mianatra ilay teny anglisy foana, dia raha ohatra ka amin'ny 5-20 andro ianao no hoe kamokamo na hoe tena sahirana be rangahy za androany fa aleo rangahy rapitso, fa za koa ny rapitso ataoko mihoatra ny 10 minitra ny ianarako dia amin'izay mba ohatran'ny hoe nianatra androany, dia tsy mety izay fa miverina départ
kody ray andro indray ianao avy eo laza miverina hoe tsy nanao ale 5 andro zany ianao tiako tenenina hoe discipline eo ny tenanao ahafahanao mavita an'izay 3 andro izay fa assuré hoe après an'izay ianao dia lasa zatra ary aza tapatapahana ilay kotrana ataonao. Ozezia hoe amboaro ny fotoananao ny emploi du temps anao zany. Ohatra isaky ny amin'ny 9 maraina ka hatramin'ny 9 sasany za mandray kaye manao pratique speaking na hoe ohatr'izay dia io emploi du temps ataonao io mba fidèle amin'ilay izy zany hoe arao tsara ilay izy ahafahanao matateraka zany ilay zavatra tianao atao. Zany hoe manome torohevitra anao mba rehefa manao an'izay pratique izay ianao dia maka ianao toerana mangingina ahafahanao mifantoka tsara zany amin'ilay zavatra ataonao fa tsy tsy hoe sady onareto hoe sady misakafo ianao no mianatra an'ilay izy na hoe sady manabediny zanakao ianao no sady mianatra ilay izy fa tena hoe mila maka concentration tsara zany ianao. Tsy haiko aloha ny fahaizanao mianatra zavatra anankiray fa ny anahy manokana izay hoe maka toerana mangingina ahafahako mifantoka tsara. Raha tsy hoe mitovy amin'ilay namako iray izay ianao hoe tsy mahay mianatra izy raha tsy mihelohira izy no sady mianatra lesona miankina amin'ny revetanao fotsiny zany hoe izao mampifantoka anao dia izay ny zava-dehibe. Ireto avy ary zavatra afaka ataonao. Voalohany mifampiresaka amin'ny tenanao zany hoe you talk to yourself satria be dia be tsika amin'ny teny hoe za tsy manana maniresahana inona no tokony ataoko nefa za te hivoatra be amin'ny resaka speaking. You can talk to yourself zany hoe miresaha amin'ny tenanao. Ohatra hoe manao vidéo ohatra izao ataoko izao ianao dia mialohan'ny anaovanao vidéo aloha dia raisinao daholo androany za hiresaka momba ny zavatra nataoko androany, zavatra vitako androany na zavatra ho ataoko rehefa avy eo dia soratanao kelikely hoe ohatra hoe today I'm going to do the housework, then visit my friends. Well, after that, I'm thinking of doing some shopping. Sensisa zany. Soratanao zany zay. Fenao manao vidéo ohatra zao dia miresaka ianao amin'ilay telefona zany no sady enregistrenao ilay izy mba anehorinany jerenao ny évolution anao hoe nanahoana ohatr'izao za tamin'ny jour voalohany indrindrany ohatry ny ahoana fivarako tamin'ny 15 jours manaraka sy ny sisa. Afaka miresaka zany ianao ohatra ny hoe tontolo andronao na miresaka ianao hevitra mety hoe opinion anao momba ny zavatra anankiray. Afaka mitantara film hitanao ihany koa ianao tsy haiko izay zavatra mahaliana anao mety daholo fa enregistreo ilay izy. Na ihany koa ianao miresaka amin'ny tenanao eo amin'ny fitaratra tsy maninona mihitsy zany ahafahanao mivoatra amin'ny speaking zany. Ozy za hoe mialohan'izay dia soraty aloha dia ohatra hoe misy zavatra tianao tenenina ka tsy hainao dia na magadiko dia adikao ilay izy dia ataovy amin'izay fahaizanao tsy maninona na mandiso ara fa rehefa mizatra ianao dia mahita anao hoe ohatr'izao no tokony hanaovana azy. Manaraka afaka mihaino ihany koa ianao English songs zany hoe ho anareo izay mankafy hira amin'ny teny anglisy dia maka ianao hira anankiray izay tena tianao dia no tsara daholo ny prononciation an'ilay mpihira, no ihany fomba fiteny sy ny sisa dia ohatra hoe ny refrain fotsiny ataonao tsy anjery dia miaraka mihira amin'ilay olona ianao dia avy eo tsy mijery tononkira intsony fa ataonao tsy anjery ilay izy. Izay ihany koa ahafahanao mampivoatra ny listening sy speaking anao. Dia adingo kely afaka miresaka ihany koa ianao ny tanjona tianao tratrarina amin'ny resaka hoe mifampiresaka amin'ny tenanao hoe inona daholo ny tanjona tianao tratrarina eo amin'ny fiainana ataovy amin'ny teny anglisy izay efa vitanao izay. Farany sisany dia watch TV shows zany hoe ny fijerenao an'ireny programa amin'ny fahitalavitra ireny manampy anao amin'ny teny anglisy mazava ho azy. Ohatra hoe ny film en anglais ireny efa nazavaiko ireny hoe raha ohatra hoe mankany amin'ny YouTube ianao zao dia misy sous-titrany dia ireny manampy anao manova ilay natoriko hoe mimikina zany hoe alefanao aloha ilay izy mihaino ianao dia avy eo averinao indray alefanao dia enonao tsara ny feo sy ny sisa pozenao dia avy eo indray averinao enona dia avy eo ianao miaraka miteny amin'ilay tompon-teny dia avy eo ianao rery indray no miteny
inona ny azonao amizay azonao ny accent ary zareo prononciation, ny intonation, ny aiza ho aiza ny tsindrim-peo an'le teny sy ny sisa zany. Tena hoe ataonao copier-coller. Afaka inoanany koa ny vaovao amin'ny teny anglisy na ihany koa izay vidéo fohifohy afaka izaranao ny lelanao zany mety daholo. De farany sisany learn phrases. Zany hoe ny phrases izy de teny roa na maromaro izay fampiasa foana tonga de miaraka zany izy ireo tsy mot fa teny roa na maromaro zany ohatra hoe would you mind if, tsy mampanina anao ve raha, de reny tadidio ina daholo ny dikany menara farafahakeliny roa isan'andro ahafahanao zany mitombo amin'ny resaka vocabulaire de ampidiro ao anatin'ny fehezanteny, ampidiro rehefa miresaka ianao amin'ny tenanao. De rehefa manokana an'le fotoana ianao tsy hoe izy rehetrarehetra hoe miaraka ataonao isan'andro fa atao mifandimby le izy ahafahanao zany mba tsy ho lehibe ihany koa fa mba isy fafinaretana zany. De atao ohatra ny fialamboly le izy aza atao hoe mafy be, atao ohatra ireny fialamboly rehetrarehetra ireny fa vitanao zany. De izay indray ny toro-hevitra androany mino fa nanampy ianao indray. Bye.